Raha vao ny tokantrano manaraka ny vaovao tselatra mahakasika ny rivodoza amin'izao maraindraina izao ny vaovao mahakasika an'ilay rivodoza fitia tamin'ity maraina ity tany amin'ny distrikan'ny Moramanga no nisy ny fohibeny raha ny rivotra miaraka aminy dia nahitana fihenana tanteraka izay satria dia 20 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra 520 kilometatra isan'ora indraindray. Ny lalany tsy niova mikisaka ny anatsimo antsinana hatrany izy ary mahafaka hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora. Ny rotsakorana ihany koa raha ny sary azo tamin'ny zanabolana dia efa manomboka mihena miandalana izay ary any amin'ny faritra atsinanana no sisa ahitana an'izay rotsakorana manatombo kokoa izay ka manoloana izay rehetrarehetra izay dia foana avokoa ny filazana loza mahakasika an'ity rivodoza fitia ity. Anona izany dia mbola somary mikorotana hatrany ny ranomasina eo anelan'elan'ny Maintirano ka hatrany amin'ny distrika Analalava torak'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka avoany Atsinanana any Fenoriva Atsinanana zany ka hatrany Mananjary ka mbola entana hatrany ny mponina mba tsy handrika aloha ao anatin'izay. Vinavinaina ivoakan-dranomasina afaka ora vitsy moa ity rivodoza ity any amin'ny distrikan'ny Vatomandrina Brickaville ka mety somary mbola ho mafy ihany koa ny rivotra ho an'ny morontsiraky ny faritra Atsinanana alohan'ny ivoahan'ilay rivodoza any ranomasina tanteraka. Izay aloha ny vaovao azo ampitaina amin'izao maraina izao manasana ao hatrany anaraka ny fivoaran'ny toetry ny andro izay mivoaka avy eto amin'ny sampandràha famantarana ny toetry ny andro.